tovovavy miavaka maro io lahatra raha nitoerana ny angano sy ny lalana ny biaviny. Avy any faritry mangamila ny tovovavy ary nasesiky ny finiavana ifindra eto an-drenivohitra. Izy fatatsika raha tsika malala fa olona avy any ambanivohitra be. Tany izy moa zany efa olona manakile raha teo dia noho ny amin'ilay rohim-pihavanana misy ao aminay sy izy te manana fiezahana hanao zavatra dia izay ngamba ny antony andraisana anazy teto aminay. Miaina toy ny olona rehetra raha teo ilahatra ary efa manana ny fahazarany manokana. Miaina maraina lahatra mifoha manao dosha aloha dia avy eo sakafo maraina dia miomana moa zany izy amin'ny zavatra alehany rehefa avy eo. Ilahatra moa zany dia mahavita ny presque raha rehetra ato an-trano, manasa vilia, mamafa trano, mampirina ny fandriana atoriany. Fahasembanako aloha zany hatreto tanana roa, gauche droite dia tongotra droite. Rehefa lasa nahazatra an'ala izy dia tsy dia mandelingelina fa rehefa misy zavatra tsy vitako fotsiny ohatra voatsapako hoe misy anona ihany fahasembanana. Rehefa tonga teto Antananarivo ny tovovavy dia nikaroka ny maso ka na reny fisian'ny AFAM na Association des femmes handicapées de Madagascar. Tao amin'ity fikambanana ity izy nanomboka nisokatra tamina lafiny zavatra maro. Dia naheno hoe misy fikambanana fivavamanana fahasembanana dia avy niakatra taty azy niditra tamin'ny fikambanana fivavamanana fahasembanana io. Tao tena mampivelatra anazy dia tena hoe raha tokatokana tany izy fa tsy nalala ty fikambanana AFAM ty tsindriko mihitsy le AFAM tsy tonga zao toerana zao izy. Ny association anay zany manana fifandraisana be da be amin'ny ohatra ny société ohatra zany manao sensibilisation zay fa ao anatin'ny tanjona fikambanana ny ampiditra ny vehivavy rehetra amin'ny sehatry ny asa. Da anatina fionana no karakarain'ny fikambanana AFAM sy ny orinasa Masterlife no nanova tanteraka ny rasa teo amin'ny fiainana lahatra. Tamin'ny fotoana tokoa mantsy no nitrotra ny ambom-pony ka nanantona tsy ampiambambana ny tompona andraikitry ny orinasa. Dia tany amin'ireny fionana niaraka raha tsy diso niaraka tamin'ny AFAM fikambanan'ny vehivavy manana fahasembanana no niona lahatra sy tokirajoana izay nanangana ilay orinasa. Dia nifanatona moa zany zareo dia nifampiresaka nanam-pandriana lahatra fandriana mafy dia mafy ny te hisehatra amin'ny resaka asa. Tsy resaka asa rehefa hisehatra amin'ny resaka hoe fanentanana ny olona sy fitantarana sy fizarana ny tantaram-piainana. Mety hoe masika le fiteniko fa tena le fijery mihitsy izay matetika ataontsika ohatry ny hoe olona hafa mihitsy ny olona mitondra fahasembanana eo amin'ny fiarahamonina. Nefa ny olona ohatra antsika tsirairay ohatra izay ny lahatra zao ohatra manana ny zo, manana tokony hanana ny andraikiny ihany koa, manana ny ataontsika hoe tokony hanana herintsika ihany koa hiasa sy hilofo eo anivon'ny sehatry ny fiarahamonina. Ny azy zany ny afatra hoe manentana hoe ampidiro etano hiditra raha manana fahafahana tsika orinasa indrindra ampidiro ao anatin'ny mpiasantsika eny anivon'ireny fianaran'ireny maka ohatra foana amin'ireny asaory zareo hiresaka hitafa ny zavatra iainana. Anisan'ny antony nampiovany fiainany lahatra ivoatra ny fahatsapany fa avy aminy no miainga ny fiovana. Ny eritsainy no nandrisika azy iroso. Ankehitriny dia efa afaka mireharizy fa mahala eo tena sy tsy miankin-doha intsony no izy efa nikopa-kelatra. Ny tsirairay zany tokony handray an-tanana no aviny na tamina resaka hoe fananana fahasahiana ny fiainana no mahatonga anao tafitatra teo tafavoaka ny fiainana dia izay zany tena nandonana hoe ny olona tsirairay tokony tafitatra ohatra ka misy fahavononana sy fahasahiana.